Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Nisy ireny mpianakaviana iray tena nahantra tokoa. Kristianina izy io. Indray andro dia tapa-kevitra izy niantso ity radio kristianina iray tamin'ny alalan'ny antso a-telefonina mba hangataka fanampiana. Tsy afaka miasa intsony ny vadiko izy, ary manomboka miasaritra amiko hatrany hatrany ny miantoka sy mitady na dia sakafon'olona iray isan'andro monja aza ho an'ireto zanako miisa 9. Dia betsaka ny olona naheno izany mivantana tamin'ny alalan'ity radio kristianina ity. Tamin'ny fotoana ny antsonyity ireny mpianakaviana ity indrindra nefa no indro nisy lehilahy ratsy fanahy iray na andre izany ihany koa ka nanapa-kevitra ny hisompatra sy hanala baraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity ireny mpianakaviana ity. Nalainy ny adresin'ilay ramatoa dia niantso ireo mpiasany ity rangaratsy fanahy ity mba andeha hiantsena hividy zavatra betsaka omena ity ireny mpianakaviana ity. Ka izao ny toromarika nomeny an'ireto mpiasany hoe: raha toa ka manontany ianareo ilay ramatoa kristianina hoe avy aiza reto zavatra reto, dia lazao hoe avy amin'ny Satana. No sady ny omena neso ilay lehilahy. Rehefa tonga tany an-tranon'ilay ramatoa nefa ireto lehilahy ratsy fanahy ireto, dia noraisin'ity ireny mpianakaviana tampifaliana tokoa. Ambony tokoa ny finoan'ity ramatoa kristianina ity, ka dia nalainy avy hatrany ireo sakafo be dia be izay novimbin'ireto lehilahy avy tany amin'ilay ratsy fanahy. Dia nisaotra izy ary tena nampirimina izany. Rehefa izany tsy naharitra reto lehilahy ratsy fanahy nitondra ny sakafo, fa izy ireo indray no nanontany ilay renim-pianakaviana hoe: tsy mba tiana ho fantatra ve hoe avy taiza ireny sakafo be dia be ireny? Dia tamin'ny pahatsorana no namalian'ilay renim-pianakaviana kristianina azy ireo hoe tsy ilaiko ho fantatra akory ny olona nanome reto sakafo reto, fa isaorako betsaka izy, satria rehefa mibaiko Andriamanitra na dia Satana aza tsy maintsy manaiky azy. Endry namako, aza miahy ihany amin'ny anio sy ny ampitso ianao. Ataovy ambony ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Izy no manome sy miahy ireo zanany. Tsarovy fa rehefa miaraka aminao sy hiarahanao Andriamanitra na dia ireo fahavalonao aza, dia ampiasainy hanasoanao. Rehefa mibaiko Andriamanitra na Satana aza tsy maintsy manaiky azy. Azo antoka izany. Ianao iange izay voalaza ao amin'ny Josoa 4:1-20 hoe: hoy izy hoe, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehova, ary mba hatahorany an'i Jehova Andriamanitra reo mandrakizay. Mbola ampahery ianao izay voalaza ao amin'ny Isaia 7:20 sy ny 9 manao hoe: azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny babo marina? Nefa izao no lazain'i Jehova: na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ny babo mipandrombaka. Fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao, sady ampihinaniko ny nofon'ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon'ny ranon'ny tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranom-boaloboka, dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehova no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Amen.
Antokobiry kintan'ny fahazavana soaviny merina. Atolotry ny fifanantenana ho anao tsara ho fantatra. Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana manokana izao. Antenaina indrindra mba hitondra fahalalana sy soanao andrakariva ny fiainonao ny AWR. Amin'ny ankapobeny dia misy dikany avokoa ny anarana rehetra. Misy dikany ny antony ametrahany ray aman-dreny ny anaran'ny zanany. Indraindray mba faniriany hoe tiako tahaka an'izao ty zanako ty. Ohatra hoe tiako ambinina izy dia ataony hoe ambinina nanambinina ny anaran'ny zanany. Mety koa fahatsapan'ilay ray aman-dreny toe zavatra iray teo am-piterahana na
teo ampitondrana voga, na mety hoe mbola tsy nisy akory aza le zaza fa faniriny ny anana an'le zaza, dia izay no ametahany anarany. Maro tokoa ny antony ametahana anarana ny olona anankiray. Anio isika dia mantatra hoe manao ahoana ny mahakasika izany anarana hoe Adama izany. Teny Hebreo no foditra izany anarana Adama izany, izay midika hoe tany, vovotany. Anarana tena efa tranainy tokoa no hoe Adama. Misy ny miteny hoe Adam, nisy miteny hoe Adams na Adam, ary nanan-danja lehibe tamin'ny finoan'ireo nanaraka ny Abrahama tokoa izany. Raha jerentsika ny Baiboly, dia Adama no olombelona voalohany noforoan'Andriamanitra. Izy no nandray ilay fofinaina mahavelona avy tamin'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesis 2:7 vakitsika. Ary vovotany no namoronan Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Adama izay no rain'ny olombelona rehetra. Ny hevitry ny anarana hoe Adama izany dia misy ifandraisany be amin'ny famoronana sy ny fiandohan'ny olombelona, tandindo ny voalohany izay nisiny ny zavatra vaovao. Fantatsika tsara fa tamin'ny andro fahaenina no namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, arak'izay hita ao amin'ny Genesis 1:7 sy ny 7 ary ny 9:30. Denge ovakitsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsah, ary mameno ny tany ka mampanimpo azy, ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Raha vakiana ny 9:7 sy ny 10 dia ho hitantsika ao fa namponen'Andriamanitra tamin'ny zavaboary rehetra ny olombelona tamin'ny voalohany. Ary vakitsika ny 9:30 manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Tamin'ny andro fahaenina no namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, dia tsy iza izany fa i Adama. Nataon'Andriamanitra hiaina amin'ny tany sy ny zavaboary Adama, ary ny tsofin'ny rano ahvokatra sy hitombo. Zany no manam-pirofo fa fiandohan'ny taranak'olombelona i Adama. Andeha koa neo vakitsika ao amin'ny Korintiana 1:5-12 sy ny 17 tapany voalohany. Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Ny 17 ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Raha fantarina ny maha-izy ny olona izay mitondra ny anarana hoe Adama amin'ny akabeany dia tahaka izao. Matetika dia hita ho manana toetra voajanahary amin'ny fitariana ilay hoe Adama. Matetika izy no maniry hita fahombiazana mandrakariva amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Sa mandrakariva ary mahatoky tena be. Ankoatran'izay dia sarotiny amin'ny fahamarinana ilay hoe Adama, ary matetika dia tena piahany manodidina azy izy. Kanefa ao anatin'izany rehetra izany dia mankafy zavatra tsotra
eo amin'ny fiainana ilay hoe Adama. Raha fitinina fo izany ny tantaran'ilay Adama voalohany izay misolo tena ny olombelona voalohany arak'izay voalaza amin'ny Baiboly, dia izy no vovotany, no fofon'Andriamanitra fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony, dia tonga olombelona arak'ilay efa nivakiantsika teo. Ary namponen'Andriamanitra tao amin'ny say Edena izay noforonony izy, tao amin'ilay sa tonga lafatra. Ary satria irery Adama dia nanaovan'Andriamanitra vehivavy vady sahaza ho azy, nalaina tamin'ny taola tehezany Adama. Ny zavatra nampalahelo dia nihinana ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay nandraran'Andriamanitra azy izy ireo mba tsy hohanina izany, dia nohanina izany ka dia voatery tsy maintsy nandao ilay sa tsara tarehy izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy izy ireo. Nananjanaka Adama sy Eva vadiny, dia Kaina sy Abela ary Seta. Azontsika jerena ao amin'ny Genesisy izany tantara izany, izay maneho ny fiandohan'ny olona sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, ary indrindra ihany koa maneho fa tsy miainga tamin'ny kisendrasendra isika olombelona, fa tena noforonina. Tsarovo mandrakariva fa sarobidy amin'Andriamanitra enao. Izay indray ary ny mahakasikasika ilay anarana hoe Adama sy ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Dia hatreo indray aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra sy Rilano ny farimbona na totosa izany, dia mametraka mandrapitafa samy hotahin'Andriamanitra tompoko. Azavarianao amizao andro faran'izao, ny magnarao fifatselany aviany Jeso, ka no marao ho sasany rany tomposo, mba andovanao lagnitrisy tany vaovao. Azavarianao amizao andro faran'izao, ny magnarao fifatselany aviany Jeso, ka no marao ho sasany rany tomposo, mba andovanao lagnitrisy tany vaovao. Aza kivy anao, bifo aza tsofo mandry anao, finyany mando ankasitrany tompo, finyany mando andresenany toloko, waelezalo aza kivy anao, bifo aza tsofo mandry anao, finyany mando ankasitrany tompo, finyany mando andresenany toloko, finyany mando
ankasitrany tompo finyany mando andresenany toloko azavariananao azavariana fa mandalo aby raha jiabitanao mitany amezananzy fiainananao fa manjinyanao izy azaela fa manjinyanao an jesosy tsy efa WR koa ny zazara andabalaky maro ny fandriky aminganany satananao mahaizamiary anao tao miraparapatsitagny jesosy lalana sy famarinana ry fiainana manerezanao fa ny tompo madigny anao manerezanao azakivekivy anao mifoaza tsotso fo mandrianao vinyany mando ankasitrany tompo vinyany mando andresenany toloko maerezano azakivekivy anao mifoaza tsotso fo mandrianao vinyany mando ankasitrany tompo vinyany mando andresenany toloko maerezano azakivekivy anao mifoaza tsotso fo mandrianao vinyany mando ankasitrany tompo vinyany mando andresenany toloko vinyany mando ankasitrany tompo vinyany mando andresenany toloko AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana amfifaliana trano no ionako aminao amin'ny alalan'ny tionjapio ty andaotsika iresaka famoronana indray amin'ity anio ty ny namanao ry sarandrenjatovo no manoloananao izao andaotsika aloha hivavaka misaotra ray fanarovanao zay tantaninao ary afaka miona amin'ity namako mahafinaritra zay maningila tsofina mba hiaino ny teninao ty mamela ny eloko mamela ny heliny ary oka mifananao miasina no ampianatra anay ary zay sitraky mifonao ihany no holazainay sy ho tanteranay amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany amen. Ny famoronana raha amin'ny baiboly no inona dia tsy misy tokony andavana fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izao ny voalazany ny Genesis toko voalohany andiny voalohany, Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Iza moa io Andriamanitra io? Jehova no anarany. Andao ho jerentsika ny voalazany Jeremia toko 1:17, Jeremia toko 1:17. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa hampamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehova tompony maro no anarany. Jehova tompony maro no anarany. Zany hoe foana vetrany zany ny finoana ny fivoarana miandalana, satria nisy namorona izao tontolo izao fa hoy ny baiboly hoe
mbola miresaka ihany ny baiboly io ny tenin'ny Jehovah ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vava ny nanaovana ny amarony rehetra fa izy no ny teny de ary izany, izy no nandidy de nitoetra mafy izany. Zay ny voalazan'ny Salamo 3:3 sy ny 5:7. Salamo 3:3 sy 5:7. Mazava toy ny masoandro be lohataona zany fa Jesosy de mpamorona. Manamafy mihitsy aza amin'ny baiboly fa tao aminy, zany hoe tao amin'ny Kristy Jesosy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ny aty an-tany de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapana, na fahefana. Izy, zany hoe Jesosy, izy no naharinany zavatra rehetra, sady ho azy le azy de Jesosy, sady ho azy izany. Kolosianina 2:2 misy an'izay. Kolosianina 2:2. Jesosy zany no ilay Jehovah mpamorona, satria Jehovah no voalazan'ny baiboly fa namorona an'izao tontolo rehetra hitantsika zao. Mbola azonao vakiana ihany koa ny Hebreo 1:9 miresaka momban' Jesosy izy ary raiketiny eo mihitsy fa io Jesosy io lay zanak'Andriamanitra le nirana hoe eto am'izao tontolo zao de nantsoan'Andriamanitra hoe hianao Jehovah, Jesosy le Jehovah. Jaona 1:9 ka hatramin'ny 4 ihany koa de ahitantsika ny maha Jehovah an Jesosy. Tao anatin'ny eninandro tanteraka ny namoronany an'izao tontolo zao sy zay rehetra ao aminy. Zao nefa mampalahelo. Misy mampianatra miteny ary za efa sendran'izany ray andro. Fa tsy iray andro arabaky tena io fa anarivo taonany. De gagana ianao zany. Mampiaya tanteraka zany hevitra zany satria tsy salasalana mihitsy fa mihevitra n'Andriamanitra ho tsy mahefana inona na inona na de tsy miteny mivantana azy izy. Miteny fotsiny Andriamanitra tamin'ny ampiasany hoe Misia de ny poipotra avokoa ny zavaboary rehetra avy tao mivovoka afa-tsy ny olombelona ihany. Ny olombelona no nampiasany ny tanany, ny volavolain'ny tanany ny olombelona. Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Ny baiboly teny frantsay de milaza fa hariva iray sy maraina iray no nisy isan'andro. Zany hoe mifanaraka tsara amin'ny andro iainantsika amin'izao fotoana zao zany io andro voalaza ny baiboly fa namoronana io. Zany hoe andro ray tanteraka, zany hoe misy 420 ora arabaky teny tanteraka zany ny andro anankiray. Ka isan'andro zany Jesosy de namorona zava-baovao hatrany izy. Andriamanitra tia filaminana io Andriamanitra io. Nataony vonona aloha ny rano vao namorona trondro ilomanao izy. Nohariny aloha ny hazo sy ny atra ary ny anana zay vao nataony ny mpihinana azy. Andriamanitra endry izy ary lobolana mihitsy Paoly ao amin'ny Romanina 1:5-7. Romanina 1:5-7 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Endre ny halalin'ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Matipaika loatra ny drafim-pamoronana nataon'io Andriamanitra io fa tamin'ny andro voalohany izy de nanao ny mazava mba ampisaraka tsara ny andro sy ny alina. Voalazany Genesis 1:9-7 zay. Genesis 1:9-7. Ny andro faharoa no naharin'ny abakabaka. Genesis 1:9-7. Genesis 1:9-7. Misy rano any ambonin'io abakabaka hitantsika io ary ny rano faharoa dia amin'ity tany misy antsika ity. Ny andro fahatelo no nanangonany indray ny rano tetia ambany ho amin'ny toerana anankiray de nataony hoe ranomasina. Efa tamin'izany zany no nisy ny atao hoe ranomasina ary maina nataony hoe tany. Teo koa izy no nampaniry ny ahitra sy anana mamoa ary ny hazo fihinam-bao rehetra. Zany de voalaza ny 2:12-17. Ny andro faefatra no nanaovan'ny masoandro sy ny volana amankitana.
voalaza ny 14 ka hatramin'ny 17 zany ny andro fadimy ndray a de namorona ny azan-drano sy nyvoromanidina no sady ny tsofo ny rano reo mba homaro anaka ao amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 misy an'izay ary tamin'ny andro fahenina izy e namorona my biby na mandady io na mikisaka na fiompio na bibidy teo koa no namoronan'Andriamanitra ny olona araka ny endriny voalazan'ny Genesis 1:14 ka hatramin'ny 1:30 lasy vaviny no noforoniny fa tsy hoe sarinda na sarim-bavy lasy vavy fanambady no foroniny ho mpanjaka ny zavaboary izy zany hoe ampiasa ireo zavaboary ireo araka izay sitraka Andriamanitra fa tsy hoe sanatrian'izany animba na amonimony fahatany teo koa no nanomezan'Andriamanitra baiko ny olona fa ny sakafony de anana sy voankazo manitsambo toy ny nanomezany zava-maniry ihany koa ho sakafon'ny biby zany no antony nampandriany Jehova teo amin'ny tany ny hazo rehetra mateza sady tsara ho fihinana ary hazonaina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Genesis 2:7 no ahitana an'izay dinio tokoa ny nifinao makanesa eo an'lohan'ny fitaratra ianao de ataovy midanadana be mivavanao fa tsy ahita vango mihitsy ianao androvotra na hoe natao hinan-kena fa vazana maritampona natao hitoto voankazo sy legioma no misy zay ny fikasan'i Jehova ho an'ny olony tamin'ireo famoronana rehetra nandritra ny andro enareo de hitan'i Jehova fa tsara indrindra izay nataony de tamin'ny andro fafito izy de namorona ny sabata ny tsahatra izy tsy ny asantsony sady ny tay na namasina na nanokana io andro io efa fikasan'Andriamanitra trano famoronana mihitsy zany ny anokana andro ray ho azy tsy nomeny fahefana isafidy andro ray itsaharana sy ho amasinina kory adama sefa fa izy mihitsy no nanendry nanamasina ary ny tsahatra tamin'ny andro zay tiany anaovana izany zany hoe io Andriamanitra io zany de tsy mibaiko fotsiny izy mba ho tanterana fa manome ohatra mba ho arahina koa ny zanany rehetra de manaraka ny ohatra nomeny apetrao amin'ny fanontaniana manaraka ny ohatra nomen'Andriamanitra ve ianao raha feziko ny fitenenana de zao nisy namorona izao tontolo zao fa tsy tonga ho azy na araka amin'ny fampianarana fa vokatry ny fipoahana lehibe anankiray ka nikasinga tamin'ireny fipoahana reny no ny voatra miandalana ho zava-misy toy izao hitantsika zao Jehova mihitsy no namorona n'olombelona fa tsy avy amin'ny rajako akory manana fahefana amin'ny zavatra ny foroniny nefa io Andriamanitra io fa tsy isika zavaboary indray no hianan-kendry hibaiko an'Andriamanitra miendrika nomem-boninahitra ary zany ilay mpamorona amin'ny fanarahanao ny teny rehetra zay lazainy ko aza manova zay lazainy fa hita loza amin'ny farany zay minimanao izany faranantsika ny fiarana amin'ity an'ity hivavaka sika raha io makasitraka enao tokoa ny mpamorona izao tontolo izao koa mamelany elokay raha tamin'ny lasa ny eritreretinay fa avy amin'ny rajako zay olombelona kay tsy zay ny izy fa olombelona ny foron'ny tananao zay ary zao tontolo zao de nataonao tamin'ny alalan'le teny manao hoe Mesia de nisy zany amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany amen mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho anao indray ny namanao Richard Andrianjatofo mandra-piona tompoko tarika harilala Fa yana ireri no
mitsutra mbahanaso sady miaroana ka terainay toko ny fitiavana ny famindram-pona raisina isanandro isanandro raha vao mifo fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia tafaraka indray ao anatin'ity fandarana manokana natao ho an'ny fianakaviana ity isika miaraka aminao eto Elion sy Mamiaja manasanao zay mba aritra minitra vitsivitsy monja mba fatsika miresaka mikasika an'izay fiainam-pianakaviana izay anatsarana ny efa niraisintsika teo aloha ary nampiarina teo amin'ny fiainana. Efa nresantsika teto fa miantoka be dibe ny faharetany fifandraisan'ny mpivady ny fifehezana ny antsoina hoe serasera ary manana ny toerany ngezabe amin'izay le hoe fifampiresahana fahaizana mampita fihetsehpo mampita hevitra sy mandray an'izany ihany koa na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy ary efa tsy voafehy zay a dia hitarika tsikelikely ho any amin'ny zava-doza dia ny fisarahana. Ny fikaroana natao ary dia milaza fa isika na dia efa lehibe aza dia zay zavatra nanazarana antsika tamin'ny fomba fifampiresahana tany amin'ny tokantrano nanabiazana antsika tany a izay no entintsika ao an-tokantrano na efa lehibe aza isika tokony ho tandremana zany a izay lafin'izay ny fomba fitenin'ny dada atao tokantrano tao rehefa miresaka amin'ny neny izy a na amin'ny fotoana milamina zany a na amin'ny fotoana isin'ny gidragidra na ny ady zany ny fifandirana eo amin'izy ireo a dia ny fomba fiteniny koa lasa fomba fiteniko dia entiko hatrany fanabadiana le izy mety tsy ho voatandritsika zany fisehoan-javatra zany hoe hay le fomba fitenin'ny dada ihany ty fomba fiteniko ty hay le fomba fitenin'ny mama ihany ty ka eto a ny tanjon'ny fandarana moa dia ny fampizarana amintsika ny zavatra zay mahasoa ny fiainan'ny tokantrano ny fiainan'ny mpivady tsara zay any ny alalana an'izay hoe dinio kely anie fa zay fomba fanao hita teo amin'ny manodidina anao zay indraindray koa ny fomba fitenin'ny mpampianatra tany am-pianarana ny fomba fitenin'ny mpiara-mianatra fa manana toerana ngezabe indrindrandrindra ny fomba fitenin'ny dada sy neny na ny fomba fanehoany hevitra ireny zany a dia misy fiatraikany be dehibe amin'ny fomba anehoantsika an'izany ihany koa rehefa manana tokantrano isika rehefa mivady isika tsara zany alalana an'izay mba ahafahana manitsy mahita ny hoe fa maninona ny manao an'izao ary inona ny vokany araka ny fandiniana nataon'ireo atao hoe anthropologue tokoa zany hoe rola mpandinika manokana mikasika ny fiarahamonina dia misy fahasamihafana ihany a ny fomba fandraisan'ny zazalana ny zazavavy ny fihetsika miseho anivon'ny fiarahamonina misy azy a na dia samy mandray avy amin'izany azy izy ireo ohatra voalohany zany ny vehivavy ny ankizy vavy kely zany a raha mahita isika mandinika eo tokotantsika eo dia milalao tsororoa izy ireny ary matetika ny olona milalao tsororoa tsy dia mba tia namana maro loatra ny ankizy vavy kely zany azosika tsaina avy hatrany hoe misy zavatra mampifamatotra n'izy roa ao misy tsy ambaratelo fifampiresahana tena mampifamatotra an'ireo ankizy ireo ao ary sarotsarotra ao an'izy ireo a ny mandray namana fahatelo satria mety idevoile secret nga ny namana fahatelo a dia sarotsarotra mihitsy zany raha mandinika tsara tsika ny azahoan'ny mpinamana anankiroa toke ekipa anankiray fahatelo fanampiny satria mifototra amin'ny hoe fifampizarana fifampiresahana
ty ambaratelo zany a ny fiainan'ny ankizikely raha vavy izy fa ny lehilahy tsy mba sala am'izay ny lehilahy indray a raha mahitsika tambatra maromaro ry zalahy en groupe zany andiana tovolahy kely no hitantsika iry zareo indray ny azy tsy mba nyresaka no mahafinaritra azy raha mbola kely izy fa ny azy action zavatra mihetsiketsika zany miara manao baolina miara milomano miaraka mitsangatsangana manao zavatra somary ohatra hoe maherihery fihetsika zany tsy mba ny resaka zany ny azy no isiny ny fifamatorana ary rehefa lehibe izy ireo zany na nylana ny vavy de mila fatatsika tsara zay hoe ny vehivavy a resaka fifampiresahana ny azo ny tena mampifamatotra ny fifandraisana aminy de ny lehilahy indray resaka action asa fa tsy kabary ny azy marina tokoa ihaja fa de hita taratra foana zany na de fa lehibe ao atokantrano ny lasy ny vavy de mbola miaina am'izay ny vehivavy a olony fo kokoa ny lehilahy olony saina ary ny voamarika ireo manampaisina de tsy nandalina ny fomba ampivoarana an'izay fifandraisan'izay na endriky ny fifandraisan'izay misy eo amin'ny lasin'ny vavy a ny olona mandrapatonga ny any amin'ny fahalehibiazany amin'ny akapobeany zany zay tsy nivoatra le izy fa de nijanona tamin'izay ary de mbola miseho zay a any atokantrano any zava-dehibe ary tsy ndrina mafeto zany zay le hoe ny fahalalana an'izay dia ahatonga ny lehilahy raha ny lehilahy no resahana ohatra afantatra fa ilain'ny lehilahy zany miresaka satria zay ny banga amin'ny lehilahy io vehivavy nalainao vady io zany a de zatra n'izay ny resaka izay izy tany tokantrano ny fony izy mbola tsy nanambady ho an'ny vehivavy de tokony ho fantatry ny vehivavy fa olony saina kokoa ny lehilahy dia misy zany le hoe fifampiheverany compréhension mutuelle de zay tsy tianao atao amin'ny tenanao a de azo atao amin'ny vadinao zay tianao atao amin'ny tenanao a de ataovy amin'ny vadinao de mety io tsaratsara zany elian mba mahatsara n'le fifampiresahana hoe rehefa mba tonga ao an-trano reo zany lehilahy de mba hajanona aloha ny asa tsahatra treo zany ny asa rehetra fa tsy hoe misatra vakikely aloha ato anatin'ny gazety ato na za mbola anao kely an'izao tena ilain'ny vehivavy mihitsy zany a rehefa mba tonga ny lehilahy de mba miresaka aminy asa miara mahandro kely ao an-dakozia eo anga ny sady miresaka ihany na tediavina mihitsy zany zay fomba ahafahana miaraka miara manao raharaha eo de atao ny resaka mba mitantara kely hoe miatomboka amin'ny zavatra tsy kelikely zany nanaona ny asanao ina ny olana tsy misy olana sosotra ve tany mba resahana tsy kelikely hoe zany a na mahaliana azy io na tsy mahaliana azy a ampianaro izy a mba oliana amin'ny zavatra zay eny mety tsy naliana azy zany a tany aloha tany de fianarana moa zany zavatra resantsika eto tontolo andro ane be zavatra niseho ary tsy ny aona mpivady fa ny ray ny asa tany velany azo ataony manomboka miresaka amin'izay zavatra nitranga nandritra ny andro betsaka no manao zany fanandraman'izany a amin'ny fanaovana an'izay fiaraha-miasa zay eo atokantrano ao nahoana mosika no nanome torohevitra bebe kokoa indray teto a ho an'ny lehilahy ny amin'izay hoe filana ny miresaka izay satria mazava loatra fa ny vehivavy zany efa mafimafy kokoa ary efa mahazatra azy zay miresaka izay fa ho antsika lehilahy zany a de action avy hatrany tsy ratsy akory ny atsika fa ilayntsika mahafantatra fa ilainy ny ankilany ilain'ny vadinao zay ny miresaka izay fa nio fihetse-po tsy rehefa misy olana vao miresaka efa disorina loatra na rehefa misy zavatra manaitaitra vao miresaka fa tokony ho resahana fotsiny zao zavatra tsotra mpitranga ny fiainana andavanandro dia ilaina fotsiny mifantina ny fotoana tokony hiresahana raha zavatra mafapana le zavatra tianao resahana izay koa angambany namarana ny fotoana antsika teto androany raha manana sosikevitra ianao mba hanatsarana ny fandarantsika na sosikevitra mahasoko ho an'ny fiainam-pianakaviana de raisina tanandro zany fa ireny ena nge no zaraintsika ito ny fandarany manao mandra-peona ho manaraka indray ny namanao Eliancy Yatsa fianakaviana fon'ny fiarahamonina antokobira
Taniavo Anosy Be Ouest. Azade mafifo esurireo lulupo mitalao aminao Kristy maizare mifankati ivalinny mandalo avoko isikizany any ate Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifady ovonjeo zahay Jeso ty dario remba ifankaty ivalinny mandalo avoko isikizany any ate zava-ponetsy maso ratotsy mifankaty faraizao ity zao rasatro marinana ratsy mananany Kristy overanao overety mety teny anao hoe mino dia ampizay mentanentana do tsy tany andovalay tany Kanany tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jesoa Kristy ahita sy anao miarady andro andao
faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ifarana sady ny fiarantsika. Misy manantena fa nahazo lesona ianao. Araka ny mazatra moa dia misy ilay andininy fototra natao tsy anjery zany isaky ny mianatra lesona isika. Isaky ny mandinika isan'andro isika. Izany dia voalaza amin'ny Exodosy 3:7-8. Exodosy 3:7-8. Toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatry ny alahelo. Dia efa nidina aho zao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra adronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Exodosy 3:7-8. Araka izany dia miresaka ny amin'ny nionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny fianarana ny soratra masina nandritra n'izay andro vitsivitsy izay. Tadidintsika tsara fa nisy 1000 mirehitra tamin'izay fotoan'izay, satria nandositra avy eo an-dapan'ny Farao i Mosesy dia nakany amin'ny tany Midianita. Ny Midianita moa zany dia mbola taranak'i Abrahama izy ireo, avy amin'ny ilay vady fatelon'ny Abrahama, Ketura. Rehefa maty i Sara vadin'i Abrahama dia naka any Ketura izy, dia ny taranak'i Abrahama tamin'ny Ketura no Midianita. Zany hoe Mosesy teto dia tsy very fa lasa nakany amin'ny fianakaviany ihany. Tamin'izay fotoan'izay izy dia tao amin'ny Jetro no nipetraka, ary lasa mpiandry ny ondriny. Tany ampiandrasan'ondry izy no nahita 1000 anankiray nirehetra tsy levona nefa. Niseho taminy tao amin'ny 1000 ilay anjelin' Jehova, Jesosy mihitsy io. Teo no nahazo baiko Mosesy, ndananao miverina makany Egipta afao ny zanak'Israely, fa mijaly loatra. Dia nandeha teo moa ny fampirarahina, fa nandà mafy i Mosesy, kanefa tamin'ny farany izy nanaiky ihany. Na dia niala tsiny be zao izy araka ny anarantsika dia nandeha ihany izy noho ny farany. Ary hamaranantsika azy dia misy ilay voasoratra ao amin'ny boky momba ny tantara Mosesy, patriarika sy mpaminany, famoahana tamin'ny taona 527, takila 770 ka hatramin'ny 450. Manao hoe ilay antso manaitra avy tao amin'ny 1000 rehetra no fanandramana azo lazaina ho nanova indrindra ny fiainan'i Mosesy. Niankina tamin'ny fanekeny sy mifankatavany hanao ny asa nanoran'Andriamanitra azy, dia ny fitariana ny vahoaka Hebreo ivoaka avy tany Egipta ho any amin'ny tany nampanantenana ny zava-dehibe hafa rehetra nitranga teo amin'ny fiainana. Marina fa fantatsika kehitriny ny nefaran'izany rehetra zany, kanefa meteza ho eo amin'ny toeran'i Mosesy tamin'ny fotoana nahitan'ilay 1000 mirehitra nandositra avy tany Egipta izy mba hamonjy ny ainy. Nisy taranaka Hebreo vaovao nipotra tao anatin'ny 70 taona farany, ary inona fa maro tamin'izy ireo no tsy nafantatra loatra ny momba azy, na angamba nandre momba azy saingy diso. Vokatry ny fitantarana zay miova be ihany araka ny fandehan'ny tantara izany. Ary ankehitriny ve dia
antsoin'andriamanitra indray izy hitondra ny vahoaka io hialany amin'ny firenena matanjaka tsy magaga raha ny aotra izy tamin'ny voalohany. Eny asa sarotra tokoa izany saingy saintsaino ny zavatra veriny raha toka nanao tsy hatramin'ny farana izy ka tsy nanaiky ny antson'andriamanitra. Mety ho nanjavona fotsiny tsy nisoratana tao amin'ny tantarany aminy, kanefa noho ny herin'andriamanitra ny asa tamin'ny alalany dia namela marika lehibe teo amin'ny tantara izy, ary anisan'ny olona nahery sy nanandanja lehibe indrindra, tsy ao amin'ny baiboly ihany fa eo amin'izao tontolo izao mihitsy koa. Koa araka ny zavatra nyresana teo aloha dia tadidio fa zava-doza ho antsika ny manda ny antson'andriamanitra hanao ny asany. Manda baiko zava-doza zany, ary saika nahita loza Mosesy tamin'ny tsirambina nataony ihany koa na dia efa nanaika ary izy, satria tsy noforany ny zanany faralahy, kanefa fanekena nataon'andriamanitra tamin'ny razambeny dia Abrahama ny hoe tsy maintsy forana ny zazalahy rehetra eo amin'ny taranakao ry Abrahama. Tsy nirarahany Mosesy nataony tsirambina izany, so ihany fa teo Zipora. Ary rehefa teo Zipora dia nanatanteraka ny tanany mihitsy no nanao izany. Fiaraha-miasa zany eo amin'ny asan'Andriamanitra. Mba firisika no mba vonina hiara-iasa tahaka ny Zipora tahaka an'izany, mba herovana ny asan'Andriamanitra ary indrindra herovana ny namantsika mba ho avitra tsy ho ao anatin'ny atosoana. Fiaraha-miasa toy izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ary tadidio fa reny matoa no soratana dia mba hanatra ho antsika izay hiaran'ny andro farany amin'izao fotoana izao. Misy manantena fa nazo lesona goavana ianao, ka ho famaranako azy dia andao sika hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro misaotra tamin'ireo lesona izay nomeno anay ireo. Mamelany heloka amam-poatana tamin'ny tsirambina nataonay. Mamindra fo satria olombelona mety manisy izay, mety manadino. Ka dia amin'ity anio ity mangataka sy mitalao noho ny amin'i Jesosy Kristy fa fao ny fahotanay rehetra. Metezanao hita izay niara-ny anatra tamiko ary hita azy sy ny ankonany. Ny fiadananao ane tsy ho esoronao aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Samy manteo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR